salama tompoko anasana anjitrany vaovao antsary vaovao antsira vaovao manahira tsy mitalila. Salama tompoko manasanao anaraka vaovao antsary vaovao antsira vaovao ankira tsy mitanila. Salama tompoko vaovao mangitsy salama tompoko vaovao manahira salama tompoko salama tompoko Yo, salama ry malagasy ry malagasy miandanay amely fantsy rehefa le mitifitifotra fanjakana vo maika tena kafizinareo satsy zany eny ary ka misimisy ndray toko ny fitoniny efa lasanam-boly koko tomobily tengena tsikidona mpoto mpitondra firenena otra mila loloto nefa io vola benao io zay ngambanina tonga anao député fa ny vahoakanao no nitondranao tao amin'ny assemblée karaha izara vola ihany nareo ngalehibe to de omeo anay fa za mena ny député solony fotsony reny fa za hainy tena izy reny sarinakizy to mibaby krizy ka tsy mila sina olona tsony eo amin'ny fitondrana fa aleo to de raha vola ny tompon'ny fahefana tsisy dikany tsony izandiza manan-kevitra ataony vola manota daholo azy etitezitra Assemblée nationale mitondra fisainana lafolafo ngambany alina fa lanina de tsy hay zareo lalam-pifidianana tinidiniana tamin-tsangatsangatanana efa nizara roa moa ny assemblée ny pro régime manao forcé ny député mpanohatra tsisy ny enina de nezaka ihany ny teny farany lasanande ka rehefa raikitra ny fivorina reo pro régime efa maika amin'ny fandanina tsy misy adevitra anakofanotanina vola efa neposonga amina ho azo arina ka zay zany ve no antony le fanemorana azona fotoana am'ireo ololotsolorana de nidy amatranonareo teny amin'ny paontoro nisy vidéo fa mbola tsy hailo hoe ahoana député maromaro vitsivitsy anaty chambre solom-bavambahoaka ve sa député à vendre iny marina ve ny profon'le kolokolo ka hoe zay nanangatanana ihany no mena vola tazana tam'izany koa teo ambony latabatra boritra sy vola mbola mitambatambatra député antel maloha efa niteny fe fa tam 2016 ony reny sary reny tonga tany amin'ny anteny era am'izay ary ze tanana nitsangana namofo nariary efa mailo mipanohatra fa misy tsy manjary nanangana sorabavy etiny timma sy mapary stop corruption wok zay ny kolikoly ilanomenareo ny tsy aninina ny vola de niditrandaharana mibebody basy nkotaba sy nanaikitra ny mpanohatra de lasy lany tsy voavolavola ny volavola andalana tsisy olo tena tsika reo fa olony karama fa voasara partety ve le 50 millions d'ariary de feheziny amin'ny vola ve zany ny asany tany ka omeo proof zay oingadrony elita ka raha tsy misy de ifampitoretotsika fa izy olo vava sa ifampilavaniny sisa miady atrano nefa efa elany tokony ho tafita ary tamin'ny lakamisy ny député mpanohatra de nandeha tongotra nanao diabe tany amin'ny ACC reto mifanongana fa mahay miaraka ihany fa tsara aloha rehefa tsy voavidin'ny fanjakana iny lalanine toizony lalantsika satria rehefa ampandany lalana ry le rony tsisy dinidinika zany io fa ohatrinina aloha le fiky ka mba isy azon-damosina very ny ACC mba hieno sy andray ny fitoriny député fa efa tonga tany koa miboby ny tete de tsy afa metiko se asy kose asakony bianiko raha tena iasa matotra so andory fiangonana eo ny ekipany Jean-Max misy aza miteny mihitsy hoe le voniny assemblée maika mampikatso ny firenena efa te andeha am'izany rehetra zany ve ianao efa sure efa nisoratra natitra ny fiantohana ve diany no izy arefa fantatra ho tsara teneniny akizy hoe assurance aroa feno azinaizanaiza eto Madagasikara laharana voalohany aneny assurance aroa 13 isanjato ny tsena de azy daholo ka vi aza mienahena ataovy ny assurance AVA arony vahoaka tsy aleo atao VOA 10,000 monjano alohanao isa-taona mba tsy anenenanao zay matoa averiko foana misy maty noho ny aretina de mahazo efatretsy maty noho ny vona valo etsindray le retsy kaza mihevitra ny fiainana olo asa mangina fa kody aratsarety io mbola tsy hainy any aorina ny fitrinjovana tsy midika io fa nirindoza fa anamaivana ny vesatra aminao kosa ala ivoantoka dieny zao ny hoavy arô fa zay tsara fiomanana ny favy arô
mampiasa telma dia mahazoka to 20% amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra miampy SMS ray isan'andro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ahoana moa zany ny fandaminana? Mbola tsisy tokotany mihitsy. Ilay rajao angeka tsy nametraka na inona tsy kitay tsy varimaina. Aza mifanalabaraka raha le a sao zao mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka. Tenareo koa misoratanarana dia zao ho an'izay ho taranakareo zay veloma rajao tsy noho le bakiraha. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato. MN Communication, tous vos vœux seront plus qu'exaucés. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar. Ka rehefa assuré daholo tsika menakavy efa mipetraka ny arofanina amin'ny hoavy dia atrehana indray ny fiainana andavanandro supprime sary dia sy ho alamo rehefa mandro fa bon resaka lasanjy miaka midiny tsy mahatombo noatran'le rafanjako ny vidiny fa raha ny volana marsifo avril efa nangidiny indray ny lora mpitondra tomobile ka niakatra kanefa ndray andro taorin'izay dia niverina amin'le vidiny taloha nidina indray na notaniana ny antony tsisy nyteny tsisy na ay mbo manao fetiny laingako le fanjakana kay anenareo ve tsy efa poisson d'avril isan'andro fanjakana mandaingy zany ohatrany hoe trondro mandro fa ny menimenina teo indray ny population ngamba dia nampidininaingana amin'ny vidiny carburant sinon mialany indray ny coupe du président misaky ny zone efa mandeha ny qualification efa manomana lalao adalabe ny fédération basketball le rêve tonton andian'ny faefatra saadr sakaiza tongava ao amin'ny palais amin'ny 7 hatramin'ny 15 avril tongava live ny ekipanao fa ny pijery koa anisan'ny pilalao ny faritra rehetra dia ho voasolo tenao iteo zay hibata ny amboarany filoham-pirenena avoy ary zay vitanao jerena aoraka indray ny lapany fanatanjahantena 14-15 avril amin'ny phase finale dia ho avy eo ny artiste grand eto an-tanàna amin'le tena tianao mihitsy fa tsisy miamimiamy arahany effet spéciaux DJ spécial ny 7 hatramin'ny 15 io aza dino rally ao amin'ny palais 14-15 phase finale tongavy hijeryn'ny tompony basketball coupe ny raprezy io sady fety be miballa fa ankoatr'izay ty misy tantarakiray zandrikely avy eny andramo manaleny izay mihirahira eny anarabe no asany tahirinao anarany dray andro nisy natazana dia variana rehefa nieno baby le razoko tamin'ny amangany feo ny ary tapa-kevitra fa nosika ny tahiry ho lasa lavitra kokoa amin'ny sehatry ny hira ka natonony le zoko vazaha reo ray aman-dreny moi prendre enfant pour lui mikotrana kely tahiry narazana drakody François efatra ambe folo taona monja mirary soany lahy ny ampianatra ny zandry zany ny tena teknika ahafahany mandray anjara amin'ny fête de la musique amin'ny raiky amin'ny roapolo jona andao fa lalane aleo andeha ny kolotsaina sy fampianarane efa nresaka kolotsaina ihany dia ho falin'ny mpakafy sinema eto an-tanàna fa misy sinema vo nisokatra ndray ery amin'ny tana waterfront ambody vonery Cinepax misy salle efatra ny vidy mpidirana fotsiny mety avesapesatra azakivy fa na ambany volony eto amin'ny ville mijery vaovao fotsiny enao dia mahita film fa maresaky ireo gasy any epita fionan'ireo piretany razana amintsika sy ny namany RNS natao tany Lyon 31 mars hatramin'ny 2 avril so ny vita RNS sanao naran'iny fionan'iny rencontre nationale sportive efa maherin'ny 7 taona nisina ary mbola tsy maty fa mitoy ihany ankehitriny manao sport mandihy mihirahira manalaza misotro sy mikaly avy eo nisy ny adiady fa kopatanane fifankatiavana ny sisa alamino tsara
tsara ho any assemblé any lisa vavavao maneran-tany vavao mampalahelo nodo mandry ny vadiny Nelson Mandela Winnie Mandela vadiny taloha zay nitolona nanohatra ny apartheid koa nahery fetsika hon'izy ranoarina tamin'ny vadiny ny amono sy ampijaly mihitsy hono ny tena tediavany maty izy ankehitriny ndraiky amin'ny 20 taona ny anaram-badiny nanaraka azy teny foana iza le mpiantoka voalohany eto Madagasikara assurance aro izy le trano tena mitsinjo mibesy maro mandrivo vato fa miantoka anao ny aro de azadiny mihitsy ho arate ilay manoka fa konty amin'ny vola amizay telemao ale safitiko malagasy ny anay telemao de le laharana voaloha ihany fambay misaotranao nanaraka vaovao vavao antsary vavao antsira vavao ankira tsy mitanila misaotra tompoko vavao mangitsy misaotra tompoko vava manahira misaotra tompoko misaotra tompoko